Salama daholo. Miankina amin'ny fahitanao tenanao ny mamaritra ny fahombiazanao. Andehantsika hiteny hoe inona ny mamaritra ny hoavin'ny olona anankiray. Mety hilaza ianao hoe ny refin'ny fianarana vitany, na hoe ny karazana fanabeazana izay azo na tany an-tsekoly io, na teo anivon'ny ray aman-dreny, na teny amin'ny fiangonana sy ny fikambanana maro isan-karazany. Mety hiteny koa ianao hoe ny relation izay ananany ny olona iny na ihany koa ny traikefa na ny expérience izay ananan'ilay olona. Fa ny tena zava-dehibe ao anatin'izay dia hoe safidy. Safidy ny mampahomby ny olona anankiray, safidy. Teboka voalohany amin'izay safidy izay hifampizarako aminao dia ny mahakasika ny fomba fijery. Safidy ihany koa ny ananana fomba fijery miabo sy ny fomba fijery mihiba. Mazava ho azy raha manana fomba fijery miabo ianao dia tsy afaka ny hoe tsy hoety izany ny izay rehetra ataonao. Ary io dia miatomboka amin'ny fahitana ny tenanao hoe toy ny ahoana ny fahitanao ny tenanao. Misy ho sisy fomba fijery miabo ary fomba fijery mihiba. Ilay fomba fijery miabo dia ilay mahita ny atoa eo amin'ny maha-izy azy, mahita ihany koa ny force mihoatra noho ny faiblesse ary manana fomba fijery miabo izy positif sy fomba fihevitra positif. Hitantsika eny amin'ny fiarahamonina ireo olona izay manana fijery mihiba fa ny zavatra rehetra izay mivoaka ny vavany dia negatif, tsy manana fanantenana, zavatra ratsy, ny fisainany dia ratsy saina ho zizitsika ary na ny tenany ary dia veriny fa toy ny tsisy dikany, toy ny ambany izy mihoatra ny hafa, ratsy izy mihoatra ny hafa, izany hoe tsy mahita izy fahatsarana eo amin'ny maha-izy azy. Ny fijery tokony hananantsika noho izany mba ahafahantsika mizotra mankany amin'izay hoe fahombiazana izay dia mila manantsika n'ilay fijery miabo, manao tsika ny atao hoe fandinihan-tena, ny évaluation dia dinio ny tenanao. Dinio ny tenanao hoe inona ny mampiavaka anao, inona ny force anao, inona kosa ny mety hoe sakana na ataontsika hoe faiblesse ary tokony hahita ianao force mihoatra lavitra noho ny faiblesse. Ianao ihany koa dia mila mametraka valeur ho an'ny tenanao, mila mahatsapa ianao fa manan-javatra, potentiel ao anatinao ao izay tsy ananan'ny hafa. Tadio fa isika rehetra izao dia unique, tsy misy olona roa mitovy aminao, izany hoe manan-javatra ianao fa anjaranao ny mamantatra hoe inona izay mampiavaka anao izay. Misy teboka telo tiako tsindriana amin'izay mba hananantsika estime de soi. Voalohany, ianao dia afaka ny ahomby na dia tsy misy mino anao aza ny olona, fa ianao kosa dia tsy ahomby mihitsy raha ohatra ka ny tenanao aza tsy inonao. Izany hoe ianao aza miasa saina amin'ny izay mety ho fihevitry ny olona ny momba anao, ny amin'ny mety hoe izay zavatra lazain'ny olona ny momba anao, fa tadio tsy ny fisainan'ny hafa ny mamaritra ny hoavinao fa ny fisainanao. Rehefa ianao mahafantatra dia mino ianao, mino ny tenanao, mino ny projet anao dia vitanao io. Ny teboka faharoa dia ny fomba fahitanao, fomba fijerinao, ny mamaritra ihany koa ny fomba fijerinao ny hafa. Raha ohatra ka ataontsika mandray tsika échelle de 1 à 10 dia ataontsika aty amin'ny 10 aty ilay manana fijery miabo ny tenanao, dia ataontsika aty amin'ny 0 ilay manambany ny tenanao izany ianao, mandray anao tsy misy dikany, tsy misy valeur, tsy misy ilana azy, tsy valeur ajoutée akory, tsy solution, ohatr'izay. Mifanohitra amin'izay izany aty amin'ny 10.
dia ny fanontaniako aminao hoe aiza ho aiza amin'izay 0 hatramin'ny 10 izay ny fahitanao ny tenanao dia ohatr'izay koa ny fahitanao ny hafa. Raha mametraka tombam-bidy ianao amin'ny tenanao izany hoe fantatrao hoe iza ianao a, fantatrao hoe inona ny mampiavaka anao a, arak'ilay teneniko teo hoe ianao manan-javatra zaraina, solution ianao eo anivon'ny fiarahamonina na ao amin'ny tokantrano na any amin'ny orinasa izay misy anao, eny amin'ny sehatra rehetra izay misy anao dia ianao dia vahaolana fa tsy olana. Dia ohatran'izay koa ny fahitanao ny hafa, lasa mahay mankasitraka ny hafa ianao a, lasa mahay mametraka ihany koa tombam-bidy ny hafa ary mahay manampy ny hafa mba hahafahany mandroso misimisy kokoa. Dia ny fomba fijerintsika izany a dia mila hovahana ho fomba fijery a miabo. Fahatelo a dia ny fijerinao ny tenanao no mamaritra ny hoavinao. Averiko a, ny fijerinao ny tenanao no mamaritra ny hoavinao. Ahoana kay ny fahitanao ny tenanao a, ahoana ny nofinao, nofinofinao afaka 5 taona, afaka 2 taona, 7 taona, 10 taona, 15 taona. Ianao mila manofy anao a amina refy izay ambony tsy takatra ny saina. Dia mety hitentsika hoe izao nge ririnina dia samy manofy daholo, nofy ririnina izany tsy tanteraka sy ny sisa sy ny sisa. Miankina aminao ny hatanteraka ny nofy anankiray. Nofy anankiray raha ohatra ka manana ianao fijery miabo, pozitif ianao izany a, dia maminavina ianao an'izay nofinao izay dia fantatrao fa tsy maintsy tanteraka. Ary izaho dia miafirme fa ny lalina rehetra izay nandehanako hatreto a dia niainga avy tamin'ny nofinofy ary tena tanteraka ny nofinofy. Fa ny nofy anankiray rehefa tsy tanteraka dia lehanao ilay miteny hoe izany koa ve dia possible, izany koa ve dia tanteraka, za tsy mahavita an'izany, nofy anie izany ka nofy. Dikan'izay a tonga dia tsy tanteraka avy hatrany. Ny tiako ambara dia izao, ianao a inoa izay projet anao sy izay nofinao, aza mijery anao amin'izao situation actuelle izao. Mety hiteny ianao hoe za tsy manam-bola, za mbola lavitra, fa mananontsika ohatran'ny fijerin'ny voromahery izay mahita tena alavitra dia alavitra mihitsy a, dia tout droit izy makany amin'izay objectif izay ny lalana izay alehany. Rehefa lenao indray miteny hoe tsy vitako io dia tadio fa tsy misy zavatra impossible izany. Afaka vitaina tsara io, afaka tanterana, fa ianao ilay miteny hoe tsy mahavita io dia lasa sakana izay ho anao. Donc tsika mila ataontsika ao anatin'ny saintsika hoe ny fiainana tsy mora, ny fiainana dia ady foana, challenge foana, fa ao anatin'ny ady dia misy ny atao hoe fandresena ary miankina amin'ny fomba fisainantsika, miankina amin'ny fomba fijerintsika ny ahafahantsika tody any amin'izany fandresena izany. Ny fiainana safidy, safidy ny fiainana, miankina aminao ihany hoe misafidy ianao an'ilay negatif izay efa hitantsika fa ratsy, pessimiste, sa misafidy ianao ny hanova fijery, hanova fisainana. Dia izay indray ny fampianarantsika fohy androany manome fotoananao amin'ny fotoana manaraka. Mankasitraka.